Isika fani fasuavana jamani teya miara kamitika nuitu watiki sanjivaki siya satika miara kamini ni fianakavina no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itoatsika sandivaki siasatsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly magnano mbola tsaratsika jiaby naizany toerana misy atsika amin'izao alahady fahinigny amin'ny fankalazana na fetiny paka izao. Indrindra antsika izay magnaraka sy mandeha hatrany ireo fandarana maro samihafa miainga avy amin'ity onjam-peo manambotra antsika olo araiky radio faniry Maria ity. Metoy hatrany ny fitandrinasantsika sy fandraisantsika i Kristy tenin'Andriamanitra agnatin'izao vanim-potoana ny paka 2024 izao. Ameno ny fontsika sy aninika ny fanahintsika mandrakarivany ny afaliagna nentin'i Kristy nandrisy ny fahafatesana mba ahafahantsika ihany koa mandrisy ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainantsika sy miavao hatrany miaraka amin'ny Kristy. Amin'ity alahady fahinigny amin'ny fankalazana ny paka ity dia omeny eglizy lohahevitra atsika hodinina sy enina mandritra ity herinandro ity dia ny hoe ny fanahy masina no manohy ny asan'i Kristy. Ndia roasintsika ampinoana sy ampitiavana reo vakiteny masina atolotro ny eglizantsika amin'ity alahady fahinigny amin'ny fankalazana ny fetiny paka taona A2024 ity sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany. Boky mitantarana sy ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, i Filipo diakra dia nidina tany an-tanànan'i Samaria ka nitorany Kristy tamin'ny olona tao. Nandresy nahita ny fahagagana nataon'i Filipo ny vahoaka marobe ka nihaino tsara izay nolazainy. Fa maro ny olona azony fanahy maloto no nivoany tampikiana mafy. Betsaka ny malemy sy ny mandringana no sitrana koa. Ka afaliana mo izany no tao amin'izany tanàna izany. Rehefa reny apôstôly tsany Jerusalema fanandray ny tenin'Andriamanitra an-tany Samaria dia nirahina akany Piera sy Joany. No tonga tany izy roa lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba andray ny fanahy masina satria vita batemy tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo izy ireo fa tsy mbola nisy nidina ny fanahy masina na dia iray aza.
dia nametrahan-tanina izy ireo ka nandray ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Vakiteny masina faharoa, taratasy voalohany masina Pierre apôstôly. Ry ava-malala, i Kristy no ankamasino ao amponareo. Aoka ho vonina mandrakariva ianareo, amaly amin'ny kamoram-po sy fanajana, an'izay rehetra manontana anareo, ny amin'ny antony fanantenana izay ao anatinareo. Aoka ho tsara ny itsimponareo, mba ho amin'izay anendrikendrena anareo indrindra, no ampahamenatra anareo mpanaratsy ny fitondrantena tsara ataonareo ao amin'ny Kristy. Fa leo amin'ny fanaovantsoa no miaritra fahoriana, raha izany no sitrapon'Andriamanitra toy izay amin'ny fanaovandratsy. Na i Kristy koa aza niaritra fahafatesana indray mandeha no niotantsika, dia izy marina ho an'ny tsy marina, mba anolorana antsika amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo izy, fa novelomina tamin'ny fanahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. 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 Alleluia, Jesu na pianeggiando nulle funna mate. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Jesu na demat na leven carapolungo. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Indar ni tenandamanta fasam tanalu na kazi. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Indar ni tenandamanta fasam tanalu na kazi. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia,
mafaly velogno. Alleluia, Alleluia, velogno. Kristy vaovao mafaly velogno. Alleluia. Ombantsika mianakava ny tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Ny evanjely masina nisoroatany masindajoany, voninahitra eo anao ry tompo. Tamin'ny zanandro zany i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho kosa angataka amin'ny re ka omeny mpanafaka alahelo hafa ianareo, mba hitoetra ao aminareo mandrakizay dia ny fanahy famarinana izay tsy azony izao tontolo izao resina, satria tsy hitany ka tsy fantany, fa ianareo no afantatra azy, satria hitoetra ao aminareo sy ao anatinareo izy. Tsy avelako ho kamboty ianareo ka ankaty aminareo aho. Raha afaka kelikely dia tsy ahita ay intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ay, satria velona aho ary ho velona koa ianareo. Amin'ny zany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny re, ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina azy no tiay, ary izay tiay dia ho tiany reko sy ho tiako koa, ka aneo ny tenako aminy aho. Alleluia, velogno, Kristy vaovao mafaly velogno. Alleluia, Alleluia, velogno. Kristy vaovao mafaly velogno. Alleluia, Alleluia, velogno, Kristy vaovao mafaly velogno. Alleluia, Alleluia, velogno. Kristy vaovao mafaly velogno. Alleluia. Izany ary ny teniny tompo, iraneo anao ry Kristy. Kristianina ava-malala, efa herinandro maromaro sika zay no nivelona ny hafalian'ny Paka, na dia ao anatin'izao vanim-potoanany krizy zao azy, satria tsy ny krizy no anana ny farateny, fa i Kristy nandresiny ratsy, alpha sy omega, araky nitasika amin'ny jiron'ny Paka. Mitoetrany ary ny diasika ry kristianina havana, satria i Jesoa lalana sy fahamarinana ary fiainana no bandinitsika ary no miara-dalana amintsika. Izy no nidiniansika tamin'ny alahady lasa teo, ary sy misaraka amintsika izy, mpiarabelona amintsika ary eto anivosika, mamelona antsika. Andriamanitra famindrapo tokoa izy ka matokisika fa ho resy tanteraka ny rasy. Noho izany na dia eo aza ireo sehitra maro samihafa fandrindra manenika ny fiainantsika, dia eo ny hafalian'ny Paka ary eo ihany koa ny fiadanan'ny Kristy. Araky ny fantatra sika sy ilay fiadanana araky ny fiheveran'izao tontolo izao, fa araky ny nampanantenan'ny Kristy, zany hoe no izy lalana famarinana sy fiainana, mpiandro sara na foy ny ainy, ka na dia sy tompony ho avy azy sika dia matoky azy izay tsy mivadika mandrakizay, mitantana antsika, mitondra antsika amin'ny asa marana. Izay dia tsy ho ain'izao tontolo izao naoviana, ka izay ny fiadanan'ny Kristy, ary io dia sy ho azon'izao tontolo izao naoviana. Ry kristianina havana, raha mandinika tsara sika dia efa manakaiky ny
faraparany vanim-potoana lehibe ny paka isika satria ny any ity dia alahady fahenina ary afaka andro visivisy zany dia ankalaza ny fetiny nekaran'i Jesosy Kristy any an-danitra isika. Nandresy tokoa Jesosy ry kristianina hava eo akavanan'Andriamanitra raha izy araka ny raha fanao sika avy any izy anefa tsy hoe hitoetrany fotsiny fa avy any izy araka ny tenin'Andriamanitra androany no mandefa ny fanahy masina mba hitoy izay asa nataony sy inona fa ny asa famonjena. Raha mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sikasika dia izay no tena famonjena ary efa misantatra sahady ilay toerana misy an'i Jesosy any an-danitra sika ka ity tany ity zary tany vao sy lanitra vao araka ny raha ataosika ry tompo Andriamanitra Andriananahary dia miova tany sy lanitra vao ny fiainansika manontolo vokatry ny asan'ny fanahy masina ary dia izay no antenaisika fa indrindra moa ho an'ity firenensika ity ary ho an'izao tontolo izao. Izao ny vanim-potoana melohan'ny fidinan'ny fanahy masina izao indrindra ry kristianina havana ny fotoana fioboana nataon'ny apôstôly niaraka tamin'ny Masiny Maria nihiboka tao amin'ny senakla izy expérience sarobidy ho ansika ihany koa izao krizy izao satria voatery mandiny tena sika ka mivelona izay nienan'ireo apôstôly tamin'izay fotoana izay satria na ireo apôstôly dia nasiaro fahakiviana ihany koa ka noho izany ary ry kristianina havana manantena sika fa raha ao amintsika tokoa ary lay fanahy masina, lay fanahy mpankahery, lay fanahy mpanavao, lay fanahy izay manampy asika hahafantatra ny sitrak'Andriamanitra dia zary olom-baovao isika satria rehefa honenan'ny fanahy masina isika dia zary zanak'Andriamanitra ka manohy ny asan'i Jesosy, zary Jesosy ampiarabelona amin'olona azy. Izany ny votoatin'ny tenin'Andriamanitra arosony eglizy amin'izao alahady fahenina amin'ny paka izao. Ny fampianarana voalohany ho antsika ary dia oka anao vavaka totoafo sika miaraka amin'ny Masiny Maria hanampy asika indray ny fanahy mpanavao tahaka ny nataon'ny apôstôly tao amin'ny senakla. Miandrandra fiavozana tokoa isika, miandrandra fanorenana vaovao sarovy fa ao anatin'ny vavaka no andresana an'izay fanarenana sy fiavozana izay marina ilaina isika mirotsaka fa mila mivavaka ihany koa. Ry kristianina havana sy hoe rehefa tonga ilay fanahy masina omeny amin'ny Pentekoty dia isalotra ny fanahin'i Jesosy isika tahaka ny fiheverany ny tromba azy misalotra ny fanahin'ny olona anankiray sanatria izany tena diso izay hevitra izay ary raha sanatria misy mampianatra an'izany dia diso tonga zanak'Andriamanitra tokoa isika ary dia manambara fiavozana lehibe izay tsy mety ho takatra n'izao tontolo izao. Ny an'ny tromba dia misalotra fosiny fa isika dia zary zanak'Andriamanitra sy matotra ny fanan'Andriamanitra sy fanahin'ny tromba no raisina amin'ny batemy sy raisitsika amin'ny Pentekoty fa fanahy mampiombona sy mamatotra ny fanan'Andriamanitra azafady sy fanahin'ny tromba izay fantatra sika ny vokatra ho an'ireo mandray azy no raisina amin'ny batemy sy raisitsika amin'ny Pentekoty fa fanahy manafaka, fanahy mampiombona sika tanteraka ka mahatonga sika tena ho zanak'Andriamanitra. Ka noho izany raha feno ny fanan'Andriamanitra sika ary zary zanak'Andriamanitra dia manohy ny asan'i Kristy eo anivon'izao tontolo izao. Izany hoe iraina isika hitondra ny famonjena eo anivon'izao tontolo izao izay tena marary sy maratra tokoa. Izany no maha EOV misionera sika vita batemy ka iraina anorina ETA, iraina ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria fa indrindra amin'izao andro sarotra izao ka mizara ny famondrapon'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina zary mpivahiny fanantenana mamafy hafaliana fiadanana ary fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Ry kristianina havana azosika onina sara ary maninona isika no manao sinody ny antony dia sotra entan'ny fanahy masina sady navoziny isika ka afaka mametraka avy amin'ireo dinika rehetra ataosika mandritra ireny fijanonana ireny ametraka tetikady entina manatanteraka ny mahiraka mahamisionera sika. Izany ny kendresika
amin'ny alalan'ny torolalana pastoraly directoire pastoraly ho isika ka ndeha ary hodiniantsika nireo vakiteny amin'izao lahady fahenina mipaka izao amin'ny vakiteny voalohany entaniny fanahy masina ireo apôstôly ka nametra tanana ho an'ireo izay mbola sy nandray an'izany no ny tonga tany izy roalahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handresan'ny fanahy masina satria vita batemy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izy ireo fa sy mbola nisy nidinan'ny fanahy masina na dia ray aza dia nametra tanana izy ireo ka nandray ny fanahy masina manohy ny asan'i Kristy tokoa ary ireo apôstôly zany no antony fidianan'i Jesosy azy ireo mba hanohy ny asa miombona amin'i Jesosy sy miarabelona tamin'izy ireo ary dia zany koa isika menakavy no ny fanahy masina raisika fantasika ny fomba ny fidianan'ny apôstôly ary sy soviana amintsika fa nisy an Jodasy izay namadika azy namadika an'i Jesosy nefa tanteraka zany mba ho feno 12 nisin'izy ireo olona niara-ny aina tamin'i Kristy mba ho vavolombelon'ny fisanganako velona ireo apôstôly izay zany no kritera nentina ny fidianana an'ireo izay isolo an'i Jodasy olona niara-ny aina tamin'i Kristy ka ho vavolombelon'ny fisanganako velona manohy ny asa mpamonjena nataon'i Kristy ny apôstôly nametra tanana izy ireo mba ho vita batemin'ny olona ho nenan'ny fanahy masina ka zary vavolombelona tempolin'Andriamanitra velona sy ilay tempoly ao Jerosalema isony fa isika sirairay avy izay tonga zanak'Andriamanitra dia tonga tempoly ho nenan'ny fanahy masina ka toerana ivavahana izany hoe iombonana amin'Andriamanitra manambara ny fahamasinan'Andriamanitra dia sinona fa izy eo anivosika mpiarabelona amintsika ry kristianina havana isika izao izay entan'ny batemin'ny resika no fahazavana sy fanilo ho an'ireo manodidina asika ka isika izay nandray ny fanahy masina dia tonga vavolombelona ihany koa izany no anitraterin'ny masindahy Piera amin'ny vakiteny faharoa ho indrindra izy na i Kristy koa aza niaritra fahafatesana indray mandeha no niotasika dia izy marina ho an'ny tsy marina mba nolorany antsika amin'Andriamanitra ka novonoiny tamin'ny nofo izy fa novelomina tamin'ny fanahy ry kristianina havana sy moramora nazahoantsika ny fanahy masina raha izay tenin'ny masindahy Piera izay sarobidy mihoatra ny volamena sy volafosy dia Kristy no nazahoantsika ny famonjena izy izay sy nanota kanefa nanaiko ho mpanota nanaiko ho fahotana sy nanolotra ny aino antsika izy ihany no azahoantsika ny fanahy masina na dia misy aza zany ny mpanarasy sy ireo mpanamavo asika eo amin'ny fiainantsika ka iseho ilay sarobidiny rany Kristy iseho amin'ny fitondrantenasika ny mahazanak'Andriamanitra asika izay novidin'i Jesosy mafy satria mihoatra no ny vidiny volamena satria ny ainy misy no nentiny namonjenantsika izy nefa araka ny anitraterisika teo sy nanota nefa nanaiko fahotana mba hanafaka asika amin'ny fahotana sary ho fantatra ry kristianina havana noho izany rehetra izany fa sy diplôma velively ny batemy sy ho grady raha miresaka eo amin'ny fiainana andavanandro mahazanak'Andriamanitra asika fa kosa izasika hibaribary amin'ny fiainantsika ka aezasika mampitroatra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ry kristianina havana raha atao amin'ny teny hafa zany rehetra zany dia ny fitondrantenantsika ny fiainantsika andavanandro io no okampiseho fa nandresin'ny rasy tokoa i Kristy averimberitsika matety fa isika izao no Kristy mpiarabelona amin'ny olona ka ny fiainantsika no anehoantsika n'izany amin'ny alalan'ny fanaovan-tsoa amin'ny alalan'ny fahafoizana amin'ny alalan'ny fanompoana ka amin'izay rava ny endriky ny fanavakavahana rava ireo herisetra manapotika ny fiainantsika na eo amin'n'ivon'ny fianakaviantsika na eo an'ivon'ny fiarahamonina na eo an'ivon'ny sekoly na toeram-piasana rava ny avinavina sy ny fialonana ka amin'ny alalan'ny fanaovana ny tsara no anehoantsika ny mahazanak'Andriamanitra asika mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra asika izany ny fanehoantsika amin'ny mpiarabelona favelona
eo anivosika tokoa i Kristy mpiarabelona amintsika. Ry kristianina havana, mety ilaza ary sika zay vita batemy manao hoe ahoana ary no anatanterahana an'izany. Ry kristianina havana, Jesoa amin'ny evanjely dia manambara fa hangataka amin'ny raha izy ka omeny antsika ny fanahy mpankahery, ny fanahy mpanafaka alahelo, ny fanahy mpanamasina antsika, amin'izay afaka hivelona anana fitondran-tena mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika isika ka ho tena kristianina. Ny teny hoe kristianina araka ny averimberisika dia avy amin'ny Kristy, ka ny kristianina dia olona mivelona ny maha kristianina azy, zany hoe mampiombona azy amin'ny Kristy, satria irosaka ao aminy, hitoetra ao aminy tokoa ny fanahin'ny Kristy, ka hanana ny fahamarinana tanteraka izy, ka ho marina ny fiainantsika manontolo, ho lavitra ny lainga sy ny fitapitaka, ka ny fitondran-tenantsika dia mifanaraka amin'ny fahamarinana nampianarin'ny Kristy. Ry kristianina havana, na dia sy lavorary azy sika dia volavolain'ny fanahy masina mba ho Kristy velona, Kristy mpiarabelona amin'ny olona, hitoetra ao amintsika ny herin'ny fanahy masina. Famolavolan'ny fanahy masina sika niezaka atao sika rehetra rehefa mameno ny sazoasaota isika. Sinona ary zany ny synôda raha fitinina raha atao amin'ny teny hafa, ry synôda miaraka amin'ny fijanonana station ho isika, tahaka ny amin'ny hazo fizaliana, lalan'ny hazo fizaliana, fa entina anampy isika ahay ameno ireo sazoasaota. Fanomezan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra izany ho ansika olo raika ziaby izao synôda izao. Fanomezan'Andriamanitra manokana ho ansika ka okary ahay anarorotra isika, ka izao fotoana izao ahafahasika menakavy manatanteraka an'izay ezaka famenonany sazoasaota izay dia sinona fa nivavaka, fandaliana-ponoana, fanompoana, fandraisana tanana, fivoriana sy serasera ary fankalazana. Ry kristianina havana, mety masiarokivy sika eo amin'ny fiainana, nefa mazava ny voalazan'i Jesoa amin'ny evanjely fa tsy kamboty isika fa eo izy Kristy. Maro ireo vavolombelona zany teo amin'ny fiainana, enina dia ho faty martiry azy, anisan'izany Lucien Botovasoa izay risika mba ho famantaranao ansika ihany koa, mba ho modelo ansika, izany hoe afaka mivelona ny maha-kristianina amin'ny fizoroana ho vavolombelona, amin'ny maha-martiry, ka zary famantarana amin'ireo manodidina entan'ny fanahy masina. Ry kristianina havana, ny evanjely amin'ny ihany ity dia tena mifampitohy tanteraka amin'ny efa narosiny eglizy ho ansika tamin'ny alahady heri no isika teo. Ny evanjely tamin'ny heriny dia niresaka indrindra ny fankahirezan'i Jesoa ny mpianatra mba sy hitebiteby. Aoka sy hitebiteby ny fonareo izy, mino an'Andriamanitra ianareo ka mino aho koa. Fandeha aho anamboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo dia ho avy indray aho akanareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Io tenin'i Jesoa io no valiny ireo ayay-posika, ireo tahotra, ireo avozona izay amintsika ao. Tanteraka izany rehetra zany raha niakatra ny an-danitra Jesoa araka ny voalazany dia andefa ny fanahy masina izy, ilay fanahy mpankahery, mpanazava, mpanamarina, mpanafaka alahelo, ka sy avozo isony isika ary dia roso amin'ny lalindalina koa amin'ny fizoroana ho vavolombelona. Izany fanahy masina izany no niraisin'ny masiny Maria tamin'ny fiaraban'ny arkanjely Gabriely hoe aza matahotra ianao ry Maria, ka miaraka amin'ny masiny Maria ary isika ka aza mavozo ho entan'ny fanahy masina koa isika, ka afaka hitarika ny olona sy atahotra fandrindra amin'izao andron'ny Kristy izao, ka ilain'ny olona ny fankahirezana. Ry Jesoa Tompo, ampio re zahay amin'izao fiainana izao, ny fanahinao masina izay andraindrainay ny fahatongavany amin'ny Pentekoty anavao anay, izy ane anafaka anay amin'ireo fatipatotra rehetra, ka nazava izay mbola sy azonay mba hahatonga anay ho zanaka tanteraka, ary ny fanahy masina no ankahery anay, hahatonga anay ho tena vavolombelona, ka sy avozo izahay
sy ataotra fa izoro mandrakariva ao fahazavana sy fanasina amin'ireo mpiarabelona aminay. Jesosy eo ianao tokoa no nampanantena ny fanahy masina ary nampidina azy tamin'ny apôstôly. Ka arosay aminay ary zany fanahy izany ary ataovy mifanaraka amin'ny mahakristianina anay ny fiainanay andavanandro. Ampio zahay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Masiny Maria reny eo sy nisaraka tamin'ny apôstôly tao amin'ny senakla mivavaka ianao mba ho vonina indray ny fanahy masina ny apôstôly ahatonga azy ireo ho vavolombelona ho misionera. Masinday Josefo mivavao amin'ny fianakaviana eglizy kely mba samy ho senakla ka havozin'ny fanahy masina mandrakariva. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.